Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity alakamisy faharoa amby folo ny volana septambra ity. Ny rampisodin'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe mitohy ny iraka. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia nalaina avy tao amin'ny Salamo 8:1-9:1. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah nanome ny teny, goavana ny antokon'izay nanambara izany. Alleluia. No ireo fandika-teny maro amin'ny Baiboly teny anglisy amin'izao fotoana izao dia mora ho an'ny rehetra no mino zavatra diso, fa ny Baiboly dia nomena tamin'ny teny anglisy tany am-boalohany. Ny mpandika-teny anefa no nanao io asa lehibe io, ary ny fanahy masina dia manohy sy mitarika azy ireo na dia hatramin'izao andro ankehitriny izao aza. Izany dia mba hahatonga ny Baiboly sy ny boky kristianina hafa ho azony rehetra vakiana amin'ny teny pireneny. Eritrereto ny zava-misy hoe nosoratana tamin'ny teny Hebreo sy Grika ary Aramaika ireo soratra masina ireo. Fa nisy olona nanoka tena tia ny tompo ary naniry ny apely ny hafany amin'izao tontolo izao, ka dia afaka manana izany amin'ny fiteny maro samihafa isika tahaka izay izy tatsika ankehitriny. Mitohy ity iraka ity amin'ny alalan'ny asan'ireo misionera sy evangelista maro amin'izao andro izao izay mandeha any amin'ny toerana lavitra, tahaka ireo mpandika-teny tany am-boalohany. Mandeha any amin'ny toerana sarodalana izy ireo, ary matetika any amin'ny tontolo iainana manahirana, mba hitady ireo izay mbola tsy manana na mandre ny filazantsara, ary mitondra izany amin'ny fiteny azon'ny olona tsara. Nanome toromarika antsika ny Tompo Jesosy mba handeha any amin'izao tontolo izao ary mitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, araka ny hitantsika ao amin'ny Marika 4:5-5. Naniraka antsika izy hitady ny very. Naniraka antsika Jesosy hitady ny very, hitady azy eny amin'ny lalana rehetra na aiza na aiza. Mazava be ao anatin'ny soratra masina izany tari-dalana izany, ary izany no manosika ny kristianina ankehitriny amin'izany iraka izany. Ny tanjona dia ny hanatratra amin'ny firehetana ireo izay mila mandre ity afatry ny famonjena ity, ary isan'izany ny fandehanana lavitra, miala amin'ny toerana izay mampilamina antsika, manantona ireo olona miteny amin'ny fiteny samihafa mba azahoana antoka fa ny tsirairay dia afaka mandre ary mandray ny filazantsara. Alleluia. Mbola lavitra ny asa, ary ny tanjona anatratra ny olona tsirairay amin'ny filazantsara dia mbola tena manan-danja. Izany no antony tena ankasitra antsika ny Tompo ny fananana ireo olona miara-miasa amintsika any amin'ny firenena samihafa, mba hahatonga ity teny fampaherezana ity ho azo adika amin'ny fiteny rehetra fantatra sy ny fitenim-paritra misy eto amin'izao tontolo izao. Arak'izany dia tonga hatrany amin'ny faran'ny tany isika alohan'ny fiverenan'ny Tompo. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 4:4-10. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Ianao ihany koa afaka miditra ho isan'ny mpiasa maneran-tany amin'izao andro farany izao ianao. Alleluia.